bavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay be voninahitra, tompo ny famindram-po, misaotra mitaonanay anatonanao, misaotra miomana mpahery, miomana n'olo-tsaina, miomana na vao anay. Ndreto izay zanakao miandrandranao, fantatrao ny zavatra sedrainay, itenena tompo, voninkiananao izay. Anaran'i Jesu Kristy. Amen. Timoty faharoa toko voalohany andininy 7:12 ka hatramin'ny 9:12. Vakina amin'ny anaran'i Jesu Tompo. Tano amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy, ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotro anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nafoy ahy izay rehetra ny Azia, isan'ireny Figelo sy Hermogena. Homen'ny tompo famindram-poany ny ankohonan'ny Onesiforosy, satria namelombelona ny fanahiko matetika izy, fa tsy menatra ny gadrako. Fa raha tany Roma izy dia nitady hafatratra ka nahita. Ny tompo any hampahita azy famindram-po amin'ny tompo amin'izay andro zay, ary ny hafatratry ny nanimpony ahy tany Efesosy dia fantatrao tsara. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny Timoty faharoa toko voalohany andininy 7:12 ka hatramin'ny 9:12 no isy ny afatry ny tompo ho anao fiangonan'ny malalana io. Ary dia nomena ny lohateny hoe mijoroa amin'ny finoana sy ny fitiavana ka mahireza. Mijoroa amin'ny finoana sy ny fitiavana ka mahireza. Tany ampigadrana, tany Roma, Italia zany. Tany ny apôstôly Paoly no manoratra izao epistily izao ho an'i Timoty, zanany ara-panahy, mitondra ny fiangonana ao Efesosy. Ity Timoty faharoa ity koa no epistily farany soratany alohan'ny hafatesany, hanomezany toromarika an'i Timoty izay fa mpiara-miasa taminy ary voatery handeha irery satria tsy mora ny asa fitondrana ny fiangonana. Inona ny toromarika voalohany? Mijoroa amin'ny finoana sy ny fitiavana. Mijoroa amin'ny finoana sy ny fitiavana. Fantatry ny apôstôly Paoly tsara satria ny ainany, fa tsy mora ny mitondra olona, mitondra ny filazantsara mitompo amin'ny olona. Betsaka ny mety hihevitra amin'ny finoana, ary zany indrindra no mahatonga azy mampahery ny Timoty sy ny mino rehetra. Andininy 7:12. Tano amin'ny finoana ny fitiavanao amin'ny Kristy Jesosy, ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Tano amin'ny finoana sy ny fitiavanao amin'ny Kristy Jesosy, ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Inona moa no ambaran'ny apôstôly amin'izany? Ny voalohany aloha dia ny soratra masina, izay tsy maintsy niangihany izy amin'ny rahalahy ny torony filazantsara izy. Mbola ny testamenta taloha ihany no soratra masina tamin'ny androny. Fa ambonin'izay dia ireo fampianarana izay nomeny azy nandritry ny fotoana niarahany asa. Ary zany tokoa isika kristianina, olon'ny teny isika, na ny teny izay nosoratana, na ny teny izay tononona milaza ny afatr'Andriamanitra. Mila milona sy mivelona amin'ny famakina sy ny fianona amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Ary zany dia nanaovantsika fanekena nanomboka hatrany amin'ny batisa, hatramin'ny fotoana nandraisana antsika ho mpandray, manao fanekena hamaky ny soratra masina. Dia manamafy ny hoe tsy ny mofo ihany tokoa no veloman'ny olona, fa miteny rehetra
izay aleoko ny vavan'Andriamanitra. Tena zava-dehibe zany ry havana. Isika zao dia efa nandre ten'Andriamanitra nandray fampianarana daholo. Tena mitahiry tsara izany be isika. Ny fampianarana izay nomenantsika dia mirakitra ny fotom-pinoana na ny dogma izay mamolavola ny soatoavina amin'ny maha-kristianina antsika. Kanefa dia mahafisin'ny apôstôly Paoly hoe zava-pona izany raha tsy ao amin'ny Jesosy Kristy izay raisina ho tompo sy mpamonjy. Ary ny mariany tsara hoe ao amin'ny Jesosy Kristy. Tadio fa misy olona mahay soratra masina fa tsy mino an'i Jesosy Kristy. Misy olona mianatra teolojia fa mbola lavitra n'Andriamanitra. Ary izany indrindra no mila angatahana ny fanahy masina isaky ny hamaky baiboly sika. Tsisy dikiny amintsika io baiboly rehefa tsy mangataka ny fanahy masina tsika hitady dalana sy andresy lahatra. Na ny mian'ny toroteny aza. Zany no antony hoe mivavaka mialohan'ny hamaky teny. Mivavaka mialohan'ny tenin'Andriamanitra. Mba tena akasika ny fonao sy ny fanahinao zany. Fa tsy ho fahalalana ara-tsaina fotsiny. Tano amin'ny finoana sy ny fitiavana. Izay no mantsy no tena amafisiny eto. Tano amin'ny finoana sy ny fitiavana. Raha tsy amin'ny finoana sy ny fitiavana dia tsy ahasoa antsika izany. Izay no nambaran'ny apôstôly Paoly voalohany ho amin'ny Timoty, manoloana ny zava-tsarotra tsy maintsy lalovany. Mijoroa amin'ny finoana sy ny fitiavana. Inona ny toromarika faharoa? Mahereza fa hisy foana ny olona handisy fanantenana. Mahereza fa hisy foana ny olona handisy fanantenana. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny 5:20. Fantatrao fa efa nafoy ahy izay rehetra any Azia. Isan'ireny Figelo sy Hermogena. Nitian'ny apôstôly Paoly ambara amin'ny hoe any Azia. Raha tamin'ny androny dia ny tany a Turkia ankehitriny. Satria tany dia anisan'ny mivangeny matetika ary nampahirezany olona maro izay misy ny fiangonana Efesosy nametrahana amin'ny Timoty rahateo. Dia ny tonono manokana i Figelo sy Hermogena izay niara niasa tamin'ny tany tena mpiara-miasakaiky tao amin'ny fiangonana Efesosy izay tandreman'ny Timoty. Kanefa dia diso fanantenana izy ankehitriny satria nanadino azy ireo kristianina tany Turkia ireo rehefa nigadraina tao Roma izy. Menatra ireo kristianina ireo satria nienjeha ny mpanjanaka Romanina ny apôstôly Paoly. Tao mampatsiaro any Petera izay nandahy ny telo. Na dia efa nilokaloka aza dia nandahy ny telo ny tompo rehefa nisamborina ny tompo ka miteny ny miaramila anankiray hoe ianao koa miaraka amin'i Jesosy. Dia nandahy ny telo izy. Raha misaintsana an'izany tsika dia tokony samy haiko hoe isika rehetra izao mety handisy fanantenana olona daholo. Tena mety handisy fanantenana olona daholo isika. Ka mila mitandrina, mila mivavaka, mila mandihy ny tena. Mety handisy fanantenana antsika ny mpitondra fanjakana, ny mpitondra fivavahana. Eny ny ray aman-dreny miteraka aza indraindray. Ny lehibe mpampiasa sy ny mpiara-miasa. Tena raha mijery zao tenin'ny apôstôly Paoly zao dia hoe mety iseho foana ny zavatra ohatr' izany fa mahereza. Ary tena fantany ilay lehibe dia hoe inona no ataonao rehefa tonga amin'izay fotoana sarotro izay. Aneo fahatezerana ve ka anao tahaka ny fomban'ny jenkilisy? Tsy nanao izany ny apôstôly Paoly ary tsy nampirisika izany. Anala baraka olona ve? Tsy fomban'ny kristianina izany. I Timoty irery ihany no nampahafantarany Paoly amin'izany amin'ny fehezan-teny ray monja. Tsy misy amin'ny Tsipriana fa fehezan-teny ray monja. No i Timoty malala tsara an'ireo olon'ireo ary ireo olon'ireo dia ao amin'ny fiangonana izay tandreman'ny Timoty rahateo. Eny mety hanary atsika ny olon-tiana. Ho an'ny tanora mety hanary atsika ny vady. Inona ilay ataontsika anatin'ny fotoan-tsarotra tahaka izany? Ivary lavo amin'ny fisotroana sy ny fidorohana ve? Sasanatria hamono tena tahaka ny manao an'Andriamanitra tsy misy izany. Aoka isaintsaina tsara tsika. Mety ho diso fanantenana daholo isika rehetra zao.
saingy tsy tokony hanala ny maha-kristianina antsika zany, ary tsy tokony hanosika antsika hanota na hiala amin'ny tompo. Izay indrindra no mahatonga ny fiangonana manamafy ny lohahevitra hoe tany mafy ny finoana. Efa miaratsy izao fiainan'izao, betsaka ny zavatra mety handiso fanantenana antsika. Torohevitra fahatelo sady farany, mahay reza fa hisy foana ny olona hampahery anao. Mahay reza fa hisy foana ny olona irahan'ny tompo hampahery anao. Zao ny voalaza amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo. Homen'ny tompo famindram-poany ny ankohonany Onesifôrosy, satria namelombelona ny fanahiko matetika izy, fa tsy menatra ny gadrako, fa raha tandroma izy dia nitady hafatratra ka nahita. Ity Onesifôrosy ity zany dia tena mpiara-miasa tamin'ny apôstôly Paoly koa, fony nandalo tany Efesosy izy. Ary rehefa nandray i Onesifôrosy hoe nogadraina indray ny apôstôly Paoly, dia nitady zay nisy azy izy. Eritrereteo zany, miala any Turquie, makany Italie, miakatra ny renivohitra mitady hoe aiza misy any apôstôly Paoly. Nampahery azy rehefa nahita azy, nanampy azy arak'izay azo natao. Raha no mahatonga ny apôstôly Paoly amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo misaotra sady mitsodrano azy. Ry havana, hitan'Andriamanitra ny fiainantsika. Fantatr'Andriamanitra zay mety ho mahadiso fanantenana antsika. Ny fahalalahidy voalohany dia ny mitodika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Tsy vaovao amin'ny apôstôly Paoly zany, tany ampigadrany izy. Tsy vaovao aminy zany hoe mivavaka raha sindranamafy. Nataony zany niaraka tamin'ny kilasy ka manjary nampivoatra amin'ny varavarany fontsy. Mahatoky ny tompo, zany no fijoron'ny kristianina manoloana ny zavatsarotra. Mahatoky fa tsy hanadino ny tompo ary mbola haneraka olona hampahery. Ry havana, mety aiza koa isika ho tahaka ny Onesifôrosy, tsy ho mpitaraina na malahelo fotsiny, fa hijoro mpampahery, ho namana ao anatin'ny sarotra, hijery ireo zay mamoy fo. Ry havana malala, efa miaratsy zao fiainana zao, mandalo fotoan-tsarotra ny mino satria toa manjaka ny ratsy. Efa miseho avokoa ny famantarana izay fanambaran'ny tompo, milaza hoe andro farany zao, fa hisy firenena hitsangana hamely firenena. Izany indrindra no hatongava ny afatra amin'ny tompo amin'ny fiangonana ankehitriny hoe mijoroa amin'ny finoana sy ny fitiavana ka mahay reza. Amen. Chers frères et sœurs, notre message pour cette semaine est tiré de l'épître à Timothée, 2 Timothée chapitre 1 versets 13 à 18, dont le thème est « Tenez bon et bon courage ». Paul a été déjà emprisonné à Rome en l'an 58 après Jésus-Christ, mais il a été ensuite mis en liberté. Et ici, il est de nouveau condamné et fait prisonnier à Rome. Et c'est pendant ce dernier emprisonnement, peu avant son exécution à mort, qu'il a écrit 2 Timothée à son enfant bien-aimé vers l'an 65 après Jésus-Christ. La première consigne que Paul a donnée à Timothée est « Tenez bon dans la foi et dans l'amour ». Tenez bon dans la foi et dans l'amour. On dirait que les actualités, les événements nous dépassent actuellement. Rien n'est prévisible. La vie se complique et beaucoup vivent dans l'immoralité. Alors, que faire pour tenir bon en tant que chrétien? L'apôtre Paul nous répond au verset 13. « Tiens bon dans la foi et l'amour, ce que nous avons dans la communion avec Jésus-Christ. » Et oui, sans la communion avec Jésus-Christ, on ne pourrait pas tenir bon dans notre contexte actuel. D'après ses propres expériences, l'apôtre sait déjà que Timothée, en tant que responsable d'église, connaîtra aussi des complexités et des adversités. Alors,
il lui donne la clé pour tenir bon. Garder les bonnes instructions qu'il lui a confiées avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. L'apôtre fait allusion d'abord aux Saintes Écritures et puis aux instructions qu'il lui a données au cours de leur collaboration. Chers amis, nos formateurs et nos confrères comme Paul passeront. Ils ne seront pas tout le temps à nos côtés. Seules les Saintes Écritures demeurent notre trésor pour tenir bon. Alors n'oubliez pas de prier et demander l'intervention du Saint-Esprit avant que nous lisions la Bible, avant que nous méditions la parole de Dieu. Sinon, notre âme ne serait pas nourrie, sinon nos cœurs ne seraient pas touchés. C'est confirmé. Gardez-les dans la foi et l'amour. C'est notre foi en la puissance de la parole de Dieu qui nous rattache davantage à Christ. C'est notre amour de la parole de Dieu qui nous tient à être en Christ et tenir bon, quels que soient les événements et les situations. Chers frères et sœurs, lire et écouter la parole de Dieu est un acte de foi et d'amour que nous devrions faire tous les jours en tant que chrétiens. Comme le pain nous fait vivre, mais pas seulement. Toute parole que Dieu prononce nous le fait aussi davantage. Alors accrochez-vous si vous voulez tenir bon. La deuxième consigne que Paul a donnée à Timothée est « Bon courage, car les gens peuvent nous décevoir. » L'apôtre a dit au verset 15 « Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Quand l'apôtre Paul dit Asie, il fait surtout allusion à Turquie actuelle. En effet, Paul l'a visité lors de ses deuxième et troisième voyages missionnaires. Il a été intime avec les chrétiens de ce territoire. Mais là, il est un peu déçu, car ils l'ont abandonné lorsqu'il a été emprisonné. Paul a été effectivement un homme gênant pour les autorités romaines, et beaucoup ont donc honte de lui. Parmi ceux qui se sont détournés de l'apôtre, il y a Phygèle et Hermogène qui ont collaboré avec lui en Turquie. Il les a spécialement cités car ils sont tous de l'église d'Éphèse, dirigée par Timothée. Cette situation nous rappelle le renoncement de Pierre du Seigneur lors de la semaine sainte, quand un soldat lui a dit qu'il est avec Jésus. Si c'est comme ça peut nous arriver à tous de décevoir quelqu'un, comme ça peut nous arriver aussi d'être déçus de quelqu'un. En effet, les dirigeants politiques peuvent nous décevoir, les responsables religieux peuvent nous décevoir, parfois nos propres parents même peuvent nous décevoir. Mais la question est, que ferions-nous en ce moment difficile? Se mettre en colère et agir comme des païens? Non, l'apôtre Paul n'a pas réagi ainsi. Les diffamer? Non plus. Et c'est le point des manières des vrais chrétiens. L'apôtre a juste mis une phrase sur eux et ne l'a divulguée qu'à Timothée pour l'avertir, pour qu'il les réconforte et les porte en prière, car ils sont tous originaires de son Église. Il se trouve aussi que notre amoureux ou notre conjoint nous abandonne. Que faire en ce moment-là? Allons-nous nous saouler pour faire taire notre conscience? Ou allons-nous nous suicider? Ce serait contre la volonté de Dieu. C'est faire comme si Dieu n'existait pas. Chers frères et sœurs, tout peut arriver. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous êtes chrétien. Et vous devrez toujours réagir en tant que tel. Il faut s'attendre à tout pour que nous puissions toujours tenir bon malgré nos déceptions.
Troisième et dernière consigne. Bon courage, car il y aura toujours des personnes qui vont nous soutenir. L'apôtre a dit au verset 16 et 17 que le Seigneur traite avec bonté la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il m'a cherché avec zèle jusqu'à ce qu'il m'ait trouvé. Onésiphore est aussi membre de l'église d'Éphèse, en Turquie. Il a beaucoup collaboré avec Paul lors de son passage dans sa ville. Et quand il a entendu que Paul a été emprisonné pour la deuxième fois à Rome, il a voyagé jusqu'à Rome, il l'a activement cherché, il a été comme il peut. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a béni au verset 18. Chers amis, notre Seigneur n'est jamais à court d'idées. Le Seigneur sait bien quel projet il forme pour vous lorsque vous êtes dans la déception et l'adversité. Tant que vous tenez bon dans la foi et l'amour du Seigneur, il veut vous donner un avenir à espérer. Chers frères et sœurs, soyons tous des onésiphores dans la famille, dans la communauté, dans la société. Soyons plus fraternels, surtout quand nos amis sont en difficulté. N'abandonnons jamais nos valeurs chrétiennes. Alors, tenez bon et bon courage. Amen.